ho amintsika rehetra eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Faly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity fotoana fiarahantsika ity a misaotra manokana ny MCTV tsika fa tsika mba manana fotoana hifampahirezana ary mbola ao anatin'ny loha hevitra hoe finoana ihany isika. Za moa efa miaraka ohatrao dia miezaka hoe miresaka zavatra mba fifampisarana, zavatra mba tonga dia voaray ary mampitombo amina fahantakarana, mampitombo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Hébreux toko faraka amby folo. Hébreux toko faraka amby folo, miresaka finoana izy ao. Manazava hoe ino zany finoana, ina ny ilaina ny finoana dia manome ohatra ny finoana. Ao amin'ny andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra. Ary inona no holazaiko fa ho lany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samson ary Jefta, Davida kosa sy Samuel ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombana ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedan'ny afo, afaka amin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramilan'ny firenena hafa. Isaky ny mamaky iny eo dia mahita fiantraikan'ny finoana. Manomboka amin'ny andininy fahatelo amby telopolo dia milaza izy hoe nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedan'ny afo, afaka tamin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramila amin'ny firenena hafa. Indraindray mampite anao lisitra ry izy, mampite anao lisitra hoe ty hoe rehefa mino ane ianao rehefa mino ianao dia atomony amin'ny hoe nandresy fanjakana. Zany hoe na fanjakana ray manontolo ary rehefa finoana mietsehana, ny finoana mahatonga antsika mandresy. Fa ny zavatra tena tiako hozaraina amintsika androany dia hoe tonga nahery tamin'ny ady. Andininy fahaefatra amby telopolo, be dia be izy fa mba tsongoloako fotsiny le hoe tonga nahery tamin'ny ady, tonga nahery tamin'ny ady. Zany hoe amin'ny zavatra izay atrehantsika rehetra, ny alalàna hoe mahery ianao dia amin'ny alalan'ny finoana, ny alalàna hoe andresy ianao dia finoana. Rehefa misy zavatra mitranga tsika rehetra dia miara-mahatsapa fa tsy hoe mahita fotsiny hoe tena na fiainana ohatrany hoe tena ady mafy mihitsy amin'izao vaninandro izao. Dia mampianatra zavatra tsotra be ny baiboly tonga nahery tamin'ny ady. Rehefa miditra ao anatin'ny ady zany natafiditra ao anaty ady tsy fidiny, satria indraindray tsika tsy misafidy hoe hiditra amin'ity ady ity na ty ady ity fa le ady tonga dia tonga amin'izao eo amintsika dia tsika lasa miatrika sy miaina zavatra mafy be. Fa le zavatra tenen'ny baiboly dia sady mampahery hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny ady zany ianao dia ny zavatra mila assurenao rehefa ao anatin'ny ady dia hoe matanjaka ny finoanao, manana finoana ianao. Fa ny finoana anantsika no entsika miatrika ny ady. Milaza zavatra be dia be izy hoe namono fidedadedan'ny afo, nanakombona ny vavan'ny liona, nandresy miaramila ny firenena hafa, fa rehetrarehetra eny ny famatotra tamin'ny finoana. Dia ampaherentsika tsiraray avy ny zavatra ilaina zany amin'izao vaninandro farany zao 2024 zao. Raha ohatra ka 2025 ianao vao mahita ty afatsy ity dia 2025 raha zao. Fa ny zavatra ilaina amin'izao zao hoe tena vanim-potoana ny ady, vanim-potoana zavatra mafy zao. Fa ny zavatra ilaintsika tsiraray avy atsangana ny finoana. Tena mila mikolokolo finoana, mila mitandrina finoana, mila mahalala hoe inona ny zavatra inoko. Amin'izao vaninandro mino fa ianao ny mpandresy, mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra Jehova. Baiboly milaza hoe voaomana ny soavaly amin'ny andro edina fa an Jehova ny fandresena. Zany hoe raha zanak'Andriamanitra isika, raha mino an'Andriamanitra isika, raha mino ny tenin'Andriamanitra isika, ninon'inona andalovanao tsy ho kivy ianao, ninon'inona andalovanao tsy ho reraka ianao. Tsy misy manahirana tahaka an'izany hoe ao anatin'ny ady ianao no very fanantenana. Tsy misy manahirana tahaka an'izany hoe ao anatin'ny ady ianao no kivy. Tsy misy manahirana ohatr'izany hoe ao anatin'ny ady ianao no reraka. Zany hoe le ady mbola tsy vita akory dia ianao efa kivy sahady.
le ady mbola tsy vita kory dia ny ao anatin'ny sainao dia hoe tena tsy maintsy ho resandray amin'ity tsy zavatra manahikana oatra zany fa zay mahatonga atsika tena tombono atsika sady mahatonga atsika kristianina mila mampiasa finoana, mila mijoro amin'ny finoana. Ninon'inona andalovanao? Aza manaiky ho resy zany hatramin'ny farany, aza manaiky zany ianao hoe za ho avelan'Andriamanitra hiady rery, aza manaiky zany ianao hoe ianao ho avelan'Andriamanitra hompotehany fahavalo. Tsy planina an'Andriamanitra zany, tsy tanjon'Andriamanitra zany. Tanjon'Andriamanitra ho antsika dia anehoana ny voninahiny. Tanjon'Andriamanitra ho antsika dia fandresena ho fiainantsika tsiraray avy. Fa raha vao vototra izay finoanan'Andriamanitra sy ny finoana ny sitrapon'Andriamanitra ao anatintsika tsiraray avy dia anomboka hino ny zavatra tenen'olona manodidina antsika, anomboka hino ny zavatra tenen'ny fahavalontsika. Isika mbola mpianatra an'izay hoe ny fahavalo any miteny miteny daholo ny zavatra rehetra, miteny ny fahavalo, miteny ny poketra, miteny ny posy, miteny ny aretin'andoha, miteny ny taona. Efa fito amin'ny valopolo taona iny ianao dia efa ahody any an'izay miteny zavatra ketraketra, miteny daholo. Milasanao koa miteny, tsy tadidinao angaty tamin'ny aniny. Fa tsika tsiraray avy mila misafidy izay inoantsika, minoa an'Andriamanitra, minoa planina an'Andriamanitra, minoa izay voalazan'Andriamanitra dia hitanao fa ny finoanao. Baiboly dia mampianatra tsotra hoe tongava aminao arak'izay inoanao, tsy hoe arak'izay irinao. Ny olona rehetra samy maniry andresy daholo eny e, fa tongava aminao arak'izay inoanao, arak'tsika. Raha io misaotranao manokana izay fa mba fampizary, fampahery amin'ny fotoana toy izao. Fa ny nandrona ady tokoa izao dia mampianatra anay ianao mba hikolokolo finoana dia ampatanjaka finoana. Vavaka ho an'ny tsiraray avy Tompo, ampio tsiraray avy ireo mba hiazakazaka amin'izay lalana tokony hiazakazahany. Iorona, tena iorona tsara amin'ny finoana dia amerimberina finoana eo amin'ny fiainany. Dia misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mpanompanao pasteur Aintsoa Razafimanrato niaraka taminao androany. Tahiny Tompo daholo dia aza miala amin'ny MCTV.